tsy anakorotana izay fa anajany fanemorana ny tetandrom-pifidianana hoy Andriamatoa Norbert Lalaratsyraona na mpanolotsaina manokana ny fiadidina ny tetezamita taorinan'ny fiaonana izay nitanterana teny anivon'ny foiben'ny senita teny Alarby dia nitondra fanazavana ary nitondra ny heviny misimisy kokoa mahakasika izay fanemorana ny tetandrom-pifidianana izay Andriamatoa Norbert Lalaratsyraona. Io moa zany ny fandehany dia tsy tokony hisy ahiahy ananan'ny vahoaka malagasy zany amin'ny sy ny fifidianana amin'ny 4 Jolay avy zao. Ary zay raha teo moa no zavatra nisoritako teo dia amin'ny hoe nambara teo fa dia hoe nambarako fa tsy dia nakasitrahanay loatra ny hoe nanemorana ny datin'ny fifidianana satria ny en présidence ny transition dia mieritreritra fa tokony faranana aingana zao tetezamity zao kanefa moa ny antony teknika zay efa voalaza dia hoe voaterina empy zany le izy dia mieritreritra dia ny hoe tsy handeha nakatsakana nandeha anao zay tsy ampisy ny fifidianana io fa dia ny ivelany zay ndray ary ny tena eritreritrina hoe tokony hafainganina ny fikarakarana rehetra ary indrindrindrindra ohatra ny famoahana n'ireo didim-panjakana rehetra tokony avoaka mba atanterahana le fifidianana ohatra ny fiantsoana ny fidy convocation des électeurs zay dia mieritreritra fa tokony atao aingana dia aingana io mba lalan'ny vahoaka hoe tena atao le fifidianana ohatra ny période hoe ny didim-panjakana mametra ny fepotona ametrahana ny candidat ny filatsaham-pifidiana tsy andro hoe any amin'ny farany foana ho atao le izy fa raha mba azo atao dia mba atao velolo le période dia amin'izay fotoan'izay mba fantatry ny olona milo koa zany izy ny candidat izy ireo olondreo sy ahafahany izy ireo koa manao avy hatrany zany reveriny fa tokony fampahafantarana azy ohatraohatran' zany lazainy teo hoe atao viaingany reo ary faratsy zany dia mbola hiazoazo ihany ny olona isy marina fifidianana satria ny filohan'ny tetezamita tamin'ny zoma teo dia nilaza fa tsy nahazo ny fankasitrahan'ny secrétaire général nations unies tsy zay nolazay ozy izy hoe niresaka natao tany dia ny hoe tokony hotohizana ny fifampidinina amin'ny samy malagasy consultation izy zany anatika an'le fiaonana ne consultation izy tokony hodinina mba hisiny consensus amin'izay mety filaharany eo ny filaharany fifidianana io zay nolazay ny secrétaire zany ny firenena ampiamana tsy nihoatra n'izay tsy nilaza mihitsy izy hoe tsy azo ovany io toizy ozy izy kanefa moa fa nanapaka ny senita zay zany io izy tiako lazaina amin'io zay no izy dia hoe inona ntsony moa no anoizana consultation andrava inona indray anao raha ohatra mantsika anao an'izay ndray dia ohatrany hoe sanatry vava isy tray ny obstruction nataka an'izany everiko fa anjaran'ny senita ny mieritreritra zay tokony atao efa nilaza ny eritreriny ny président ny transition hoe tsy mety io fa tokony atao an'izao fa mety isy korotana ohatra nilaza zay mety ahihany izy efa mazavo zay samakiny ndraiky ny tsy raharay filohan'ny tetezamita hoe tsy nisy le avaly tsy nisy le avaly filohan'ny senita mantsy ny tena hoe nisy ny avaly tsy adefitra amin'izay tsony satria ny adefitra teto dia tsotra hoe oka avalina ny dolo aloha zay resaka rehetrarehetra zay